Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrefo. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Hohamarinina aho ka iseho eo anatrehanao, hiala liana hibanjina ny voninahitra. Nalaigny tao amin'ny Salamo 1:10. Amin'ny fitsikina ndraiky ravoravoana sy amin'ny foatretrika efalena no entiny miarahaba anareo eo ve jiaby tsy ankanavaka. Anareo mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fanirama amintsika ity. Isaoranay sahady anareo. Ankasitrahinay ary asainay ampitiavagna hagnaraka hanjoy hatrany ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra antsika jiaby ologno araiky. Natao ihany koa ho fagnitaragna ny vaovao mahafalin'i Kristy ho an'ologno tsy ankanavaka. No kendren'Andriamanitra hisy vokany eo amin'ny fiainantsika ny teniny, izay ny lohahevitry lehibe aroson'ny eglizy amintsika niany. Alahady 5:10 tsotra mandavantaona ko andeha ary arantsika ampitiavana ary manasanao hagnaraka izany amin'ny fofeno afaliagna, feno finoagna ary fanantenana ny fampianaragna ndraiky toroteny hoentiny ray aman'rentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa aroson'ny eglizy amintsika eniany ity. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo, ny ranonorana amorom-panala milatsaka avy any an-danitra tsy miverina any, raha tsy efa mahavonto sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsiry avy aminy, ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay alokan'ny vavako, tsy miverina amiko foana izy fa mahatanteraka izay tiako sy mahatontosa izay namoahako azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Rani pitsinza no vice, rani rao pitsinza
nitaninao fa maro ny vokatra maro ny vokatra raha ny pitsinjaro vitsy raha ny rao pitsinjare nitaninao fa maro ny vokatra ianao mamefanavoady fa satria teno vavaky anao ka izay mananaina rehetra samy tonga mankeo aminao nofesarany alokao kanjanao rehefa mela disoana eny sambatrao ao zay vofidy ialamonina aty aminao fa itokan'ireo zavatsoa sy miasiny tempolinao zafanaiso fa mariny anao matalanjony anainy asanao ny mpamonjy alandray pirenena sy ny poniny noserantany ninalaona ny vohitravo ty ny sikina iaritsy toa ty mahay mapitony ny rano ty mahay mampangina vahoaka nakitahotr'ireo vazantany ka mahitan'ireo asanao Ani pitsinjano vitsy ani rao pitsinjare nitaninao rehefa maro ny vokatra maro ny vokatra ani pitsinjano vitsy ani rao pitsinjare nitaninao rehefa maro ny vokatra. Vaky teny masina faharoa taratasy ny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, ataoko fa ny fahorian'izao fiainana izao dia tsy azo oarina amin'ny voninahitra ho avy izay aseho amintsika, fa indrakindrafina be ihany ny zavaboary rehetra, miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Satria izao zavaboary rehetra izao dia natao mpanompon'ny zavapoana. Tsy araky ny nainy fa noho ilay nampanompo azy, nefa nahazo fanantenana fa izy aza dia ho alana amin'ny fanandevozam-pahalovana ho amin'ny fahafana amamboninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa mandrakan-kehitriny dia miara-misento sy mijaly toy ny mety jaza izao zavaboary rehetra izao. Ary tsy izy ihany fa na isika efa manana ny voaloham-bokatry ny fanahy koa aza, dia misento ao amintsika ao miandry ny fananganan-janaka amam-panavotana antsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane iza. Evanjely masina nisoratany masinda Matio, voninahitra ne ho anao ry Tompo.
Tompo tamin'ny izanandro zany. Rehefa nivoaka avy tao an-tragno Jesoa dia nipetraka teo amoron-dranomasy. Ary be ny vahoaka nitangorona teo aminy, ka nidrika tao an-tsambokely izy dia nipetraka teo, ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo izy tamin'ny fanoharana, ka nagnano hoe: indro nivoaka mafy ny mpamafy. Ary nohony namafy izy, ny sasany latsaka tamin'ny tany amoron-dalana, dia tonga ny voromanidiny ka nitsindroko azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sady manifinofo ka nitsimoka vetivety, satria tsy lalina ny nofon-tany. Kanjo noho niposika ny masoandro, dia nalazo izy ka mena, satria tsy latsaka lalina. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany ny tsilo, dia nitombo ny tsilo ka nahafaty azy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara, dia namoa, ao ny tonga avo zatoeny, ao ny 80, ary ao ny 30. Izay manantsofiny ienoana, oka izy ieno. Ary nagnatognazy ny mpianany ka nilaza taminy hoe: nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? Namaly Jesoa ka nivolagna taminy hoe: satria ianareo no nomena ahalala ny zava-miafina ny fanjakan'ny lanitra, fa izy ireo tsy mba nomena an'izany. Fa izay manana dia omena, ka anambe izy. Ary izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia esorina aminy. Ary noho izany, dia fanoharana no itenenana aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre fa tsy mahalala. Fa tanteraka aminy fanoharana izay empaminany magnano hoe: andre amin'ny sofiny anareo fa tsy ahalala, ary ijery amin'ny masonareo fa tsy ahita. Fa ny fony ity vahoaka ity efa namafisiny, ny sofiny efa mayadonto, ary ny masony efa nakipiny, so mahita ny masony sy mandre ny sofiny, ka alala ny fony, dia ibeboka izy ary hositragnoko. Fianareo kosa, sambotra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Lazaiko marigny dia marigny aminareo tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olo mariny naniry ahita ny hitanareo fa tsy ahita, ary andre regninareo fa tsy nandre. Ka inohary ny hevitry ny fanoharana amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy mahalala, dia avy lay ratsy ka manesitra izay nafafy tao ampony, dia izay no ilay nafafy tamin'ny tany eny an-dalambe. Ary lay nafafy tamin'ny tany be vato no izay nandre ny teny sy nandray azy ankafaliana niaraka tamin'izay, nefa tsy niorina mafy izy, ka tsy naharitra ela. Fa noho ny misy fahoriana sy fanenjehana noho ny teny, dia tafatoyna miaraka amin'izay izy. Ilay nafafy tena nahatsilo noho izay nandre ny teny, fa ny fiaina izao fiaina izao sy ny fitaky ny arena mamono ny teny ao aminy, ka tonga tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy tamin'ny tany lonika kosa no ilay nandre ny teny ka mahalala azy, dia mamoa. Ny sasany avo zatoeny, ny sasany 80, ary ny sasany 30. Alleluia, 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 alleluia.
izany ary ny teny ny tompo dia raneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala mandeha hatrany ny fiainana, na dia eo aza ity krizy maro lafo mikiky ny fiainantsika ity. Sahirana tokoa isika rehetra amin'izao fotoana izao indrindra no mitaky firaisan-kina sy fiombonana bebe koa ahafahana miatrika izao krizy izao, mitaky fifarombonana na solidarité araky ny fiteny mahazatra. Io ny fihavanana iainana fa sy resaka fosiny averimberina eseroa ny apaisement izay tadiavisika dia mifototra amin'izay fihavanana sady kristianina no malagasy. Sy hoe mandeha jambany tsika amin'izany rehetra zany fa miara-dalana amintsika i Kristy, ary izay indrindra no etresika izao synode izao mba ho tanteraka tokoa izay fifarombonana izay, mba ho eglizy olona velomin'ny batemy miombona miaradia mandray an-tanana zary missionnaire tabernakla velona. Miatrika ny dingana faharoa isika izao amin'izay synode izay, ary mikasika ny fiainantsika andavanandro, satria ny lohateny amin'izao fijanonana faharoa izao, satria izay no averimberitsika matetika sy hoe synode par étape ny ataosika, fa etapin'ny synode ahafahasika ho tonga eo ve eglizy olo velomin'ny batemy miombona miaradia mandray an-tanana zary tabernakla velona eo anivon'ny fiainantsika andavanandro. Ka izay no mahatonga azy hoe iray manontolo ny synode, fa manao fijanonana, manao dingana isika ho fandalinana azara amin'ny alalan'ny fifampitrahofana, ka miara mijery, miara misivana, miara mitsara, ary miara miroso amin'ny lalindalina koa, voara juger, agir, célébrer. Io no méthode hoentsika miatrika n'izao synode izao. Ka raha Kristy mpiarabelona tokoa ary eo anivon'ny fiarahamonina misy isika, ka zary fahazavana sy fanasina isika, ary eo anivosika tokoa ny tenin'Andriamanitra manilo antsika, manilo ny fiainansika, izy ny ziro maniteraka ny fiainansika, dia miara miatrika an'izao fiainana manaherana izao sika, ka afaka mametraka rafitra manampy asika hitraka hiatrika izao krizy izao. Raha ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady 5 mandavataona izao tokoa dia manampy asika andinika izany rehetra voalaza asika izany, ary indrindra manosika asika andalina bebe koa ny finoansika, ka tonga asika ampamokatra ny finoansika araka io evanjely vondrenesika teo, ary araka ny lohateny nomena amin'izao alahady 5 mandavataona zao, nokendren'Andriamanitra isy vokany eo amin'ny fiainansika ny teniny, ary sy iza io teniny io fa i Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ahoana tokoa ary no anomezasika ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika mba hamokatra zato eny araka ny voalaza ao amin'ny evanjely. Matetika ry kristianina ava malala no averimberina fa mila manana baiboly sika isam-pianakaviana mba ho fanilo hampamokatra ny fiainansika tokoa ny baiboly. Ireo zay nanatrika ny visite pastoraly tatoato dia nasiaro ny tantara mikasika an'izay baiboly zay nataony Monseigneur Jean Pascal évêque Panampy ao amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Indray mandeha ho izy nasain'ity fianakaviana zay milaza fa tena mivavaka ary mpamaky baiboly ity pretra anankiray, ary dia napetrany teo ambony latabatra azy ny baiboly, ary teo akaiky ny latabatra io no nametrany envelope anankiray,
dia hitany mompera fa somary teritery ny toerana dia nampidiriny mompera tao amin'ny baiboly ilay envelope dia nandeha ny sakafo ka io envelope napetraka teo io no eritreretiny fianakaviana io fankasitrahana any mompera tonga namangy ny tokantrano nefa noho ny vareny resaka dia lasa i mompera sy nisy fanolorana ny baiboly ka rehefa niverina vo ny tadidy ilay raha matotompotrano fa adino ny nanome ny envelope ny tadiavina sy hita dia tavitoina tamin'izay ny ilay madama fa hoe nangalarin'ny mompera no entin'ny mompera na dia sy natolotra azy ny envelope dia sy nazoto ny vavaka izy dia taitra moa mompera nanontany tena fa sy niverina tany an-trano fa sy avelan'ny ela sy fankahita ka nifankahita teny an-dalana izy mianaka ka teo indrindra ny mompera no nanontany an'ilay ramatoa hoe na inona ianao no sy mivavaka isony dia tezitra ilay ramatoa ary ny teny mafy an'ilay mompera sy mila mompera mangalatra inona nantitanao ny envelope tamin'ny anao ny sakafo iny dia noentinao nefa sy zavatra mbola sy natolotra anao iny dia teo ilay mompera no nilaza hoe marina tokoa ianao madama fa natahorako sao dia lena ny lasopy izy dia napetrako tao anatin'ny baiboly ary io fionana io nefa efa volana maromaro taty aoriana izay zany manapirofo fa indraindray isika manana baiboly ary mihevitra fa mamaky baiboly ao an-tranontsika kanefa nanjary haingo-trano ny baiboly sy ny vakin'ilay madama akory zany ny baiboly sy namadibadika baiboly izy matoa sy nahita an'ilay envelope tao anatin'ny baiboly ka izay indrindra ry kristiana ava malala raha tiasika hamokatra ny baiboly ny tenin'Andriamanitra sy atao haingo-trano io fa sy mainsy vakina ho isika ary zay niezaka sy mainsy atao isika amin'izao synôda izao mba ho eglizy kely tokoa isika dia sy mainsy mamaky ny tenin'Andriamanitra rehefa mivavaka isika nandritra an'izay synôda zay dia nentanina isika velaro ny baiboly eo akaiky ny sarin'ny masiny Maria manantitrantitra io afatra io tokoa ny vaky teny arosiny eglizy amin'izao lahady 520 mandavataona zao anampy isika zany irosy bebe kokoa amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra anilo ny fiainansika miatrika izao krizy izao ka amin'izay na dia eo azy io krizy io amokatra ny fiainansika satria ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny tany lonaka sara ihany koa ny manamarika fa tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra baby tany Babilôna rava ny tempoly tamin'izay sisy toerana ivavana ary no heverina sy afaka iona amin'Andriamanitra so ihany fa eo ny tenin'Andriamanitra ka io tenin'Andriamanitra io voatahiry tao anatin'ny orona taratasy no vakiana ary nanampy ny vahoaka hiatrika an'izay fahababoana izany marina sy babo isika amin'izao fa anatin'ny fahasahiranana lalina ka raha tiasika fianakaviana eglizy kely mba afaka hiatrika izao krizy izao dia oka ilay orona taratasy ny tenin'Andriamanitra anilo ny fiainansika ka izay no mahatonga sika mamerimberina matetika hoe raha izao tontolo izao tokoa ny very fanahy mbola velona sy misy repère isika kosa manana an Jesosy tenin'Andriamanitra lalana sy fiainana ary fahamarinana ka sy very mihisy tahaka n'ireo jody ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny fotoanany fahababoana ka izay koa afaka miatrika izao krizy izao sika ny vaky teny voalohany ao amin'ny Esaia mpaminany dia mampasiahy an'izany rehetra zany raha milaza izy hoe ny ranonorana amin'ny oram-panala milasaka avy any an-danitra sy miverinany raha sy efa mahavonto sy mahalonaka ny tany sy mampaniry ny zavatra misiry avy aminy ka mampahazo voa famafy ny mpamafy ary ianina ho an'ny mpihinana toy izany ny teniko izay lokon'ny vavako hoy ny tompo sy miverina amiko foana izy fa mahatanteraka izay tiako sy mahatotosa izay namoako azy izay tokoa ry kristianina havana sy miverina ho azy ny tenin'Andriamanitra vakisika fa raha resy ny fosika ary raha lonaka ny fosika dia amokatra izy matetika ry kristianina havana averisika fa ny finoana dia sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mampamokatra azy io indrindra ny lohevitra tiany eglizy ho sapasika
amin'izao alahady 5 mandavataona izao ka entsika iaina mandritra ny herinandro fa indrindra tsika miatrika an'izao sinôda izao mibaribary zany ao amin'ny fanoharana ao amin'ny evanjely izay fanoharana entiny Jesoa manambara ny anjara toerany fanjakan'ny lanitra eo amin'ny fiainansika izay mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona eo anivon'izao tontolo izao. Fanoharana mivona fafy no ataon'ny Kristy ny an'ity. Fantatsika sara fa amin'ny alalan'ny fanoharana matetika no ampianarin'i Jesoa inary no antony anaovan'ny fanoharana isika i Kristy dia tena mpiarabelona tamin'ny olona tokoa satria ny fiainana andavanandro sika ny zavatra iainan'ny olona amin'ny andavanandro no entiny manao fanoharana ka nampianariny an'ireo vahoaka. Ambarany amintsika ny antony anaovan'ny fanoharana hoy izy ao amin'ny evanjely satria ianareo no nomena ahalala ny zava-miafina amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izy ireo tsy mba nomena izany fa izay manana dia omena ka anambe ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia ho esorina aminy. Raha masikaritra isika dia manazava amintsika ireny fanoharany ireny Jesoa satria tiany ny ampibebaka ansika tahaka ireo miaino azy tamin'izay fotoana izay nalala sara ny hevitry n'ireo fanoharana ireo. Androany alahady 5 mandavataona dia fanoharana mikasika ny mpamafy izay niraina amafy ka nisy nafafy tany amoron-dalana, nisy nafafy tamin'ny tany bevaka, nisy nafafy tamin'ny tany anaty tsilo ary nisy nafafy tamin'ny tany lonaka. Ny teny amoron-dalana nalaky ny tsiry nefa sy naharitra. Matetika isika faly mandray nefa mandeha ho azy ny fiainana sy misy entretien raha azo lazaina azy ny finoana ka mazava ho azy aty ivelany fotsiny fa tsy lasaka ao anaty koa aokary mba ararotsika zao fotoana andaliana sika ny finoana izao mba sy ho azo n'ilay rasy sika satria maro loatra ny mpanararoatra amin'izao fotoana izao mitarika sika eseroa. Misy Kristy pirato isika raha taditsika ilay toritenina ataosika farany amin'izao fotoana izao ka mila mitandrina fa indrindra isika tanora mora voasarika ny modely pirate isika tanora matetika very repère ka manaraka repère sisy fa indrindra amin'izao andro iresahana nyty zava-madomelina ty ka mila anana repère tena izy sika. Izany indrindra no ampirisina antsika tanora hiditra fikambanana masina na firotana na vomiera andrindra vomiera nasa mba sy hovery sika fa mpamokatra izay nafafy tamintsika tamin'ny alalan'ny katesisma. Alaliny tsara ny finosika ry tanora zanako malala satria izany no antony anaovasika ny fandaliana-pinoana mba sy hoe ny amoron-dalana fotsiny ny tenin'Andriamanitra zany hoe tsy lasapaka amin'ny fiainantsika ary izay no mahatonga ny olona maro milaza hoe vitan'izao vita raha zay aby dia sy hita intsony ary nenina nefa sy aloha ananatra fa anorina andasa ary lozabe igny amin'izay. Maro tokoa ireo miroso amin'ny communion voalohany sy ny confirmation koka mba sy ho amoron-dalana na amin'ny zavatra ty ivelany na koa amin'ny tany bevata no mirosaka ireny fahasoavana nomen'Andriamanitra sika ireny ary mba sy ho amin'ny tany be silo izany hoe ao anatin'ny rendrarendra fa kosa mba mitoerana sy tany lonaka no ilatsahany izany hoe ao anatin'ny finoana no iasany reny fahasoavana ny fandaliana-pinoana ataosika fa indrindra amin'izao sinôda izao anampy isika ivelona tanteraka ny maha kristianina sika tahaka ny amafisy ny masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa hoe na dia eo aza ny fahoriana na dia eo aza ireny voninahitra tolotra izao tontolo izao fakofako ireny raha eo anatrehan'ny fanosoavan'Andriamanitra na dia misy sedra azy aoka sy hokivy na hoketraka isika amin'ireny zava-misy amin'ny fiainasika reny fa sy maintsy miroso isika miaraka amin'ny Kristy. Azosika onina sara ary ry kristianina havana ny antony anaovasika izao sinôda fahafito izao ary antony anaovasika azy mandritra ny fotoana maharitra anatin'ny etape maromaro anatin'ny fijanonana sy sinôda par etape ho isika fa sinôda maromaro iombonasika sy sinôda par etape
fa etapin'ny synody reny fizanonana mba handasaka anatin'ny fosika sara ny dingana tao. Tahaka isika manao lalany azo fizaliana dia misy fizanonana mba ho lasaka ao am-posika sara, izany no banjintsika amin'izao. Fizanonana faharoa isika amin'izao synôda izao, rehefa avy nandinika ny finoana sy ny vavaka izay fototra lehibe ny fiainansika zanak'Andriamanitra. Izao kosa isika dia mijery sy mandinika lalina ny vocationsika hatramin'ny naharian'Andriamanitra isika. Dia sy inona izay raha nahary asika Andriamanitra dia nahary asika ary nametraka asika tao amin'ny sany Edena mba hiaro sy kolokolo an'io sany Edena io. Ary ny sany Edena araka ny averisika dia io ny tranobe iombonana ity tontolo iainasika ity tany ity. Fa fantatra sika nefa ny zavatra nitsanga fa soa ihany ary lehibe ny fitiavan'Andriamanitra sika, ka tonga i Jesosy nandavirary ny zavatra rehetra ka nahary namonjy asika ka napiditra sika amin'ny fahariana vaovao. Ka io fahariana vaovao io no ahafahasika mivelona ny tena vocationtsika, ka tonga zanak'Andriamanitra sika mitovy endrika amin'Andriamanitra ka iraina hiaro sy kolokolo ny zavaboary. Ka raha ampifandraisina amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy zany rehetra zany dia zari-tany lonaka isika ka manarina indray ity tranobe iombonana orava ity. Asika tanora ihany koa no mahatonga zaho miverimberina matetika aminareo tanora, satria harena lehibe ny fatanorana ka mila harovana mba hamokatra. Anio no avo isika fasirampiso, ka noho izany ny harena ny fatanorana zany dia tany lonaka, satria harena ka oka ampamokatra ny fatanorantsika amin'ny alalan'ny fahafantarana ho aiza isika ary ataoko inona ny fiainana ary ampamokatra inona izao. Ka mahay zary manao safidy ry tanora zanako malala ary miroso mikatroka mampiasa ny talenta eo anivon'ny fikambanana sy ny firotana ary vao miera. Ataoko fa sy misy olona sy tia mpamokatra ny fiainana. Tandremo vokatra inona no ry isika? Vokatra araka ny lojikan'izao tontolo izao ve ka mitondra sika any ankady very mandrakizay, sa vokatra maharitra mandrakizay ary anasoavana ny be sy ny maro ka hitasika ny tena fivelarana mahaolona sy ny olona manontolo? Isika ry zanako malala no misafidy, ary zao fandinihana ny zava-misy iainasika izao dia manosika sika asapa fa mila repera mafiorina dia ny sotoavina kristianina izay mifototra amin'ny Kristy. Sy foto-kevitra zany no araisika sy zavatra toy ny harena na vola, fa olona izay nafony aino antsika. Izy no tenin'Andriamanitra sy manao kobaka mbava fa tena repera azo antoka, satria nafony ainy sy misy tambiny natakalo. Izy no mamafy ao am-posika ao ka engany soakombre ny vatona silo avinavina fitiavatena fielonana rendrarendra ny fosika sy kiraikiraiky, fa tany lonaka ka hamokatra ny fiainasika maharitra mandrakizay, mitondra amin'ny hafaliana ary hafaliana maharitra fa sy hafaliana mandalo fotsiny. Izany famokarana dia manomboka eto tany izay araka ny fantasika. Io ny tranobe ombonana vao naverisika teo, nefa nosombaisika ka mitady sy hamokatra isony samy mahalala sika, ary zay no mahatonga an'izao krizy izao lasa sy zarizary sy mihapotika noho izany ny fiainasika. Potika ny zavaboary sy misy kakazo insony ny bongo rehetra. Mila fivoampenitra mahery vaika isika raha tiasika hamokatra izao tany izao. Arovy sy kolokoloy ary ny tanysika, ary Andriamanitra mamafy mandrakariva ary aoka sy tany be vato na be silo, fa tany lonaka ka injinja isika ary hamokatra be. Anio tokoa no avy fasirampiso. Toraka izany koa eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny tontolo mpiainana misy asika andavanandro. Raha tiasika sy ho karakaina anjakan'ny krizy ny tontolo mpiainasika, ny fiarahamonina misy asika, raha tiasika hampamokatra ny fiainasika sika dia oka apetrasika eo anivon'ny fiainasika sy ivon'ny fiainasika tokoa i Kristy ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay
dia afaka mirosy lalindalina koa isika ary miery ny tenin'Andriamanitra hanovany fiainansika ka zary tanylonaka tokoa izay fiainansika izay ka hamokatra telopolo eny hamokatra zato eny. Jesosy ampio ary zahay ahay andray anao andray ny teninao fa indrindra amin'izao izahay manatanteraka ny synôda izao ampio izahay ove ivelona ny bateninay ka zary tanylonaka izahay izany hoe miombona miady amin'izao krizy izao miara-dalana miroso amin'ny fampandrosoana mampivelatra ny maholona manontolo sy ny olon-drehetra. Masiny Maria reno tanylonaka tokoa ianao ka namokatra ny fiainanao mivavao anay zanakao mba iova fo izahay ho fo madio ka olonaka ny fiainanay. Masinday Joseph mivavao an'ny fianakaviana eglizy kely mba hanjakany fiombonana miatrika izao krizy izao ka andrisan'izany krizy zany ary hamokatra ahitana ny tena fivelarana. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.